Raha eto Madagasikara dia maro ireo malagasy no mivelona amin'ny fiompiana. Anisan'ny miantoka ny toe-karena eto amintsika ihany koa izany. Misy anefa ireo aretina mety azo ireo biby fiompy ka ilaina ny fanaovana fitiliana eny amin'ny laboratoara ahafahana mamantatra ny aretin'izy ireo sy hitandrovana ny fahasalaman'izy ireo ihany koa. Mifandraika amin'izany ny atrikasa fanofanana veterinera izay notanterahany Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono tamin'ny alalan'ny SLDV na ny Service du Laboratoire de Diagnostic Vétérinaire tany Morondava faritry Menabe ny 7 Jona ka hatramin'ny 2 Jolay lasa teo. Amin'ny ankapobeny isy andrasana amin'ity atelier ity mba hoe ireo veterinera sivy atao anatin'ny faritra Menabe dia mba haingana andray fanapa-kevitra amin'ny fangalana ireny singa ireny ary andefa izany any Antananarivo ary mba haingana koa ny valiny ary misy ny traitement sy ny fandraisana andraikitra malaky izay ho ataon'ny tompona andraikitra CRM mahakasika an'izany. Ny fampiofanana izay natao androany zany dia mahakasika ny fiofanana hanamafisana ny fahaiza-manaon'ny veterinera izay avy amin'ny faritra 5 Itasy, Bongolava, Melaky, Menabe ary Vakinakaratra. Veterinera ny avy ao amin'ny administration sy veterinera sanitaire zany mandray anjara amin'ity atrikasa ity. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa Astosara izay fampiarana ny politika paritry ny SADC ho fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana ity atrikasa fampiofanana ity izay vatsian'ny vondrona Europeanina vola amin'ny alalan'ny FAO. Misy objectif anankiroa zany anatin'ny projet io. Ny objectif voalohany zany dia hoe ny ananantsika accès au marché. Dia ny faharoa fametrahana système de formation. Fa tia Morondava tia tindray mandeha ity zany dia io volet anankiray voalohany io le accès au marché. Raha vao miresaka zany hoe accès au marché dia ny fehezantsika zany mba anaraka ny fenitra zany zay ireo produit hoentintsika amin'ilay marché iny amin'ilay produit ireo. Les produits ireo dia ny vokatra zava-maniry sy ny biby. Dia eto zany ny resaka biby ndresana eto androany. Resaka ao amin'ny service vétérinaire, zany hoe amin'ny direction vétérinaire dia misy ny partie natao hoe laboratoire. Tsy mijanona fotsiny tamin'ny fiofanana anaty trano izany fa nampiarina avy hatrany tamin'ny alalan'ny fakana sationana lio na ny prélèvement an'ireo biby fiompy teny amin'ny fokontany Analaiva. Hitantsika amin'izao zany fa mahavitrika tokoa ny fandraisana anjara. Roa andro zay tao anatina atelier tany anaty efitrano dia zao zany manao pratika aty amin'ny terrain dia miezaka tokoa zareo ahay satria rehefa avy eo dia ho any amin'ny faritra sy ny district ny aviany tsirairay zany zareo ampiatra an'ireo fahaizan'ireo. Raha fahitana antsy fampitana sy fanamafisana traikefa izay natao teto Morondava ity dia hita zany fa tena hoe nilainay dia nilainay tokoa ilay izy satria tena hoe mamaritra tsara an'ilay aretina misy any amin'ny terrain zany sy ahafahana mifehy an'ireo aretina ireo ihany koa fa ahafahana misoroka ihany koa an'ireo izay aretina hafa izay mbola vaovao vao hitranga eny amin'ny terrain ilay izy. Ny tsirairay samy nanao daholo tena hoe voafehy ilay izy niala teto taony nakanara tamin'ny ondry tamin'ny omby dia tena hoe ho hita fa afaka hanapita sy hampiatra an'izay mihitsy zahay rehefa miverina any amin'ny tanàna misy anay tsirairay avy. Naharitra 4 andro ny fiofanana ary mbola hitohy any Antsinanana sy Diana izany amin'ity taona ity. Izany no natao mba hanatsarana ny fiara-miasan'ny veterinera sy ny laboratoire veterinera ka hanamafy ny fahamelona manoloana ny aretim-biby avy any ivelany sy ny valin'ny vonjitaitra eto Madagasikara.